fa tsy asanao ny iazona ny olona rehetra eto tany ho faly amin'ny vidiny tsy fankatoavana an'Andriamanitra dia averenao eny an-dalana eny ihany koa. Fotoana ho anao zao mba iainanao ny fiainana izay tian'Andriamanitra iainanao dia mba hahatonga anao izay olona tian'Andriamanitra ho ianao marina. Tianareo ve ny firavako? Tena mijerenareo foana io androany. Dia hoinareo zao inary zany. Zao, hitanareo zao za zao efa leoan'ny mandre olona manao foana hoe za sahirana dia atao fialan-tsiny. Amin'ny tsy fanaovana ny zavatra tokony ataony, toy ny fikarakarana ny tenany, na ny fandaniam-potoana miaraka amin'ny olona tiany, ny fiantsoana olona ndray, ny fanaovana zavatra avy hatrany, fandaniam-potoana miaraka amin'Andriamanitra. Zao misy olona avy ato tranato. Sahirana za tena tianao zavatra fa tena sahirana hitanareo za tena tia hitanareo matetika fa sahirana hitanareo za tena mba tia sakafo tsara fa za tena sahirana foana ka tsy mahavita zavatra tsara. Za zany saika lasa mandalo zany an-dalana misy eo foana. Hitanareo za zany tena sahirana foana tsy manam-potoana andinihako izay zava-mitrango eo amin'ny fiainako mihitsy. Za zany tena sahirana be ahy. Fa Andriamanitra tsy mitady izay asahirana antsika zany fa manao izay ampamokatra antsika izy. Teny marina afaka lazaiko hoe ny fahasahiranana matetika miazona antsika tsy hamokatra foana. Fa hitako fa mila manontany isika hoe inona ny manahirana antsika? Ary zany manahirana antsika zany ve ny tena tadavin'Andriamanitra andanintsika fotoana marina? Na isika ve tonga dia misarangotra amin'izay mikikika mafy rehetra eo amintsika eo foana? Misy olona malala mikasika zany ve? Ianao ve ilay efa tena leon'ny fihetsem-po isan'andro foana tahaka izany ka tena kizitina te hanala ny volonao teo mihitsy? Ary ianao fa misy zavatra ataonao eny foana fa tsy tena azonao antoka hoe inona zany fa ny marina dia tsy ilay tena tianao atao loatra hatramin'ny foazanao maraina. Misy efa tena leon'izany ve? Eny ary, ka jereo ary fa manome ny sasany amin'ny valin'izany. Ianao ihany no afaka mamaha zany. Fa magaga ny tsy itiavan'ny olona zany valin'izany. Zao za mivavaka amin'Andriamanitra manao zavatra tsia. Ianao no antokana afaka mamahany zany. Ianao afaka ataoko foana zany. Ianao no hany afaka mamahany zany. Menomena momba ny fotoana ko andra mandeha za zany tsy maintsy anao andretiretrireto. Lasa tala ny olona zay manao zay ataoko amin'ny fiainako zao. Zany hoe ny fanamasina zany teny tamiko nany hoe ianao nanao ny fandaharam-potoananao rehefa tsy tianao zany dia ho vao. Marina e, te mba hita olona hiazony zavatra androany. Fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny ankizitina tsika isan'andro sy asa saina, imonmonina sy taraina mikasika izay fanerenana antsika amin'ny zavatra rehetra izay andraindraintsika ho atao eny. Iza no milaza fa tsy maintsy manao izay rehetra andraindrain'ny olona eny foana ianao. Mahita soratra masina amin'izany ve ianao? Tsia. Arak'izany zao ny Baiboly mampianatra antsika fa mila manaraka ny taridalan'ny fanamasina isika. Ompila sitraka amin'Andriamanitra fa tsy amin'olona. Amen. Ka amin'ity herinandro manontolo ity dia resaka amin'ny fomba samihafa isika, jery zany amin'ny fomba efatra samihafa. Mikasika ny hoe fiainana mamokatra izay afaka ny ho feno sy mahafa-po. Indray zao hoe afaka miaina tsisy nenina ianao. Izay antenaina fa hoe ananantsika andro maro izay atoritsika amin'ny alina izay tsy ananantsika nenina ny amin'izay nandanitsika ny fotoanantsika. Tsy hoe dia tena tanteraka foana isika zany fa afaka ny tompo isika amin'ny teboka izay tsy amelantsika nataony eny ivelany hanovantsika eny foana. Afaka ny olony tanjony isika izay mahalala ny azonana izany tanjony izany. Ary afaka ny tonga amin'ny fiafarany fiainantsika isika izay namela rafitra fa tsy hoe hitodika dia ahita nenina ny amin'ireo zavatra tsy vitantsika tamin'izay fotoana
nananatsika za te resaka aminareo ny amin'ny fampiasanareo ny fotoananareo amin'ny fahendrena. Misy afaka manao amen na ve? Eny ary. Zao. Tena tsara zany sa ahoana? Eny ary. Ary mitafy an'ty amin'ty herinandro ty satria tiako ny tsy tenenareo tsony ty. Ho fialatsiny amin'izay rehetra tsy nataonareo kanefa tokony nataonareo. Re olona tsy nandrianao mihitsy ahy taona zao. Fa ahoana? Hitanao sasahirana be ah. Tena hitanao tsy nahitanao tao am-piangonana fa enimbolana zao fa taiza ianao? Re olona za tena sahirana be azonao. Tena misy asa saina betsaka amin'ny fiainako dia be zava-mitranga be. Tsy nahitanao tena mizimina azy ah. Ro volana za nge nevitra hoe tena tsy hanapaka ny fanazarana ianao. Hitanao? Tena sahirana manao inona? Mamerina ny lanja rehetra izay verinao. Marina efa hitety lalandra sika ty amin'ny terinandro ty dia hitantsika eo zany hoe tsy afaka izany. Fampatsorana hitako fa lasa fialatsintsika foana zany. Toy ny hoe sahirana tena. Ahoana ary? Azonareo ve? Andriamanitra tsy niantsoantsika ho sahirana zany, fantaniana dia hoe mba mamovo tsara venao. Inona no mba vokatra amin'ny fiainantsika zao? Sa sika ilay manao izay atafavoaka isan'andro foana? Zara fa atafavoaka isan'andro? Sa mba tena miaina fiainana izay mampirehare antsika ve sika? Izay atsapantsika fahafenoana sy fahafaham-po dia zao ihany koa hoe izay mba tena ankafizitsika mihitsy. Wow! Zao, afa mihitsy ny fijerinao ny fotoana rehefa antitra ianao. Ary tena afaka, zany hoe afaka mampanantenanao zany. Hitanareo? Sika manana zanaka latsiky ny 10 taona zao eto ary manana olona maro betsaka matotra sika eto. Sika tsy dia mampiasa teny taloha trantsika zany hoe fa matotra be zany. Ary tsy hitako hoe inona ny fomba ampijanonana olona amin'ny 20 taona ny heverany foana fa hoe manana ny fotoana rehetra eto tany izy fa marina tsy misy amintsika zany. Mahalala marina izay fotoana ananantsika ka tokony manisy lanja ny andro ray foana. Hitako fa tsy fahendrena ny mandandany fotoana eny. Ny fotoana zao dia tena vokatra mahaliana mihitsy satria samy manana mitovy daholo sika. Ny rehetra samy mihevitra daholo hoe tsy ampiny azy fa era mahita fa manana betsaka sika satria manana izay men'Andriamanitra antsika. Karaha nanome 420 ora izy ny andro ray 7 andro ny herinandro. 300 andro mahery ny herintaona. Dia mazava ho azy miteny izy zany hoe io ny fotoana ilainao amin'ny tanana zavatra rehetra izay tiako ataonao zany. Anana fotoana iainana firindram-piainana ianao. Dia hiasa ianao. Fahakaina koa. Dia hilalao. Hidery ianao. Anam-potoana iarahana amin'ny olona koa ianao. Ny fiainana rehetra zany dia irindra daholo. Fa isy fotoana feno an'ny zavatra rehetra. Ka andao ajanona ny hoe tsy manam-potoana. Raha iteny ihany ianao dia andao atao hoe tsy dia mampiasa ny fotoanako am-pahendrena loatra. Dia hitanareo haiko fa zao toy ny hoe neveriko fa mba anatrika fivoriana kristianina iain'ny toroteny ange. Jesosy zao ny resaka fotoana teny foana. Hitanareo mpitoroteny izy miresaka ny amin'ny hoe fotoanany amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny zavatra rehetra. Ety ambany masoandro ny zavatra rehetra eto tany. Ao ny andro haterahana, ny andro hafatesana, andro tomanina, sy isaonana, andro iomezana. Tena hoe fotoana ho an'ny zavatra rehetra zany fa ny fotoana tokana izay tsy hitako tao dia ny hoe andro lanilaniam-poana. Tsy tao amin'ny lisitra zany. Tsy nilaza izy hoe dia ao ny andro lanilaniana foana. Hitanareo za zao nisy andro ny teny hoe za tena toy ny mandany andro loatra amin'ny fanaovana dia nanona zavatra tao hoe tena nandaniko fotoana ny fanaovana azy fa rehefa niteny zany toy ireny hoe niverina tany amin'ny sofoko ireny zany. Mandany ny fotoanako amin'izany a. Za mandany an'izany. Toy ireny andanintsika ny volantsika ireny. Mandany ny fotoanantsika. Hitanareo rehefa mandany volanao ianao, tsy azonao verina intsony ilay vola. Ka mananteny ianao mba andany zany amin'ny zavatra izay mendrika andanianao zany vola zany.
de tokony hijery ny fotoanantsika tahaka izany koa sika hoe mandany ny fotoanantsika isika karaha voalaza zany tsy afaka averintsika ntsony ka tokony lanitsika amin'ny zavatra zany zay hoe amokatra votsara amin'ny fiainantsika. Ty conférence ty zao ohatra am'izany, sasany aminareo manao ezaka be mba ho tonga eto, efa nandeha lalandavitra nareo avy amin'ny firenena hafa, mankany amin'ny firenena hafa aza angamba, nandovoly ianao any amin'ny tranom-bahiny de naka fialan-tsasatra tamin'ny asa, de ny sasany aminareo mety tsy nily zany satria mipetraka akaiky fa nandany alina ray ianao ho avy eto, sasany aminareo mbola ho eto ihany amin'ny fivoriana hafa fa mandany fotoana daholo nareo manao an'izao. Drao ianao zany lay namela fotoana fa inona ary no azonao, ianao aloha ho velomina ndray. Ny sasany aminareo zao ho vonjena zany hoe ny sasany aminareo nandany fotoanao avy tety de tena azo fiainana vaovao mihitsy ianao. Ianao zao avelany elokao rehetra anana ny anaranao voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana ianao. Ny sasany aminareo de andrian'Andriamanitra mikasika zavatra tiany ilainao renesina tokoa. Sasany zao anana namana vaovao. Ny sasany andalo ny fanasitranan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany de ny sasany aminareo ahita karazana famarinana zay tena anafaka anao. Ndrehetra za mino fa tena ho ampahirezina. Za nandany fotoana nanaovana izao. Ary efa vitako zany de ho reraka. Fa tena ho afapoa. Tsy misy fihetsepo mahafapo tahaka izany hoe mody avy any amin'ny conférence tahaka izao de ny vatana reraka fa ny fanahy ho afapo. Falazaiko anareo zay mahonena, rehefa manana vatana reraka ianao de saina miasa mafy, fihetsepo kizitina de fanahy tsy afapo. De zany lay karazana fizanana zay elantsika. Hitanareo zao, Jesosy natao lasa fahendrena ho antsika. Manana ny fahendren'Andriamanitra ao anatsika sika. Ka manontany anareo maninona ny olona rehetra no lasa kizitina, miaina fiainana zay tena tsy voafeh, mandany fotoana loatra, miaina ambany ady saina sy feny fahanerena loatra. Hainareo nahoana satria miaino feo ivelany be loatra sika akoatra zay an'Andriamanitra. Ary afaka milaza aminareo raha te hanana fedanana amin'ny fiainanareo nareo, mety tena mila mahatezitra olona maro ianao mba hazonao an'izany. Aleo andramako ty ilany amin'ny hevitra ty hoe takatro famisaina zao nareo hoe nefa teny zany no marina, raha te hanana fedanana amin'ny fiainanao ianao de mila miteny olona sasany ianao hoe tsy raha mitady eny izy, ary tsy ho tiany zao zany, ary tsy ho takany mihitsy zany, fa tsy asanao ny hiazona ny olona rehetra eto tany ho faly amin'ny vidiny tsy fankatoavana an'Andriamanitra de avery anao eny an-dalana eny ihany koa. Fotoanao anao zao mba hiainanao ny fiainana izay tian'Andriamanitra hiainanao de mba hahatonga anao izay olona tian'Andriamanitra ho ianao marina. Ary olona zay tianao marina, raha tena tia marina izy ka mitady zay rahana aminao marina ka tsy manao zay ampiasaina anao fotsiny, tena ho afapo izy rehefa manome valiny azy ianao hoe tsapako ho toy izao no hitarian'ny tompo ahy ho ataoko. Raha mananamana ianao zay tsy afapo amin'izany valiny zany de tena namanara-nofo izy zany, zay mety tsy mandre avy amin'Andriamanitra akory. Hitanao, ny fety zao toy ny hoe mahafinaritra foana, azonao haiko fa tena tianao andeha fa tena tsy afaka. Hitako fa tena tsy fahendrena ho any mampiasa ny fotoanako amin'izany amin'izao, tena mbola manana zavatra maro atao azy zao zay lara-pahamehana amin'ny fiainako. Hitanareo ny marina, raha te hanana fiadanana ianao amin'ny fiainanao de mila manao tsia amin'ny zavatra sasany ianao zay tianao atao eny, satria ianao tena te ho any mihitsy tokoa. Ianao tsy te ho tavela rehetra zany fa tena mba ho isany koa ianao te mba ho isany foana, ianao te halala zay zava-misy. Tsy haiko aloha ny aminareo fa za taloha tena curieuse, za tena te halala foana hoe inona no mitranga. Fa hitako hoe fahendrena kokoa ny tsy malala azy. Za zao efa tena tonga amin'ilay tsy mahalala n'inona amin'izao mihitsy.
ka tsy tiako ahita fotsiny nareo hoe manao ohatra ny ahoana ary efa tsy amy tele na tsy haiko hoe manatrika zavatra tsotra. Tiako hanana fisainana andrehetra am'ty herinandro ty ny am'izay no nolazain'Andriamanitra manandanja tamiko sady tena nitombona teo amin'ny fiainako hoe za de tena iaino na mety andrainao to mihitsy azy raha tsy zany vidio ny fitehirizana zao fianarana zao hoeninao miverina indray satria raha zany tokoa ny zavatra ilainao raha mitady fiovam-piainana am'izany sehatra zany ianao na raha nareo zay mijery fahita lavitra no mitady fiovam-piainana am'izany sehatra zany ianao zany tony hoe re olona za ve zany resanao zany de mila asinao lanja ny fahazon'ilay afatra voarakitra mba hafanao miaino zany miverina indray satria afaka hainona foana zany na impolo aza de hainonao tahaka ny teolo foana ianao ary ny fomba tokana zay tena azotsika zavatra de amin'ny alalan'ny fandiniana midika hoe mandeha am'izany ianao de mamerina de mamerina de mamerina de mamerina ndray mandra-pahatonga zany tsy ho fahalalana fotsiny ihany fa tena ho lasa fiainanao anao mihitsy jereo sika sika zany mahay isika mahay mihoatra ny faritra izay ankatoavitsika zany hoe impiry ary zao ohatra no ilayntsika andrenesana hoe mamela ny heloky ny olona zay nandratranao zany hoe ny marina ianao tsy mila afatra hafa momba an'zany zany zao afaka mitory ray de azo tombon-daolo nareo fa tsy tena mila ray zany nareo satria efa hitanareo lay afatra efa inao zany fa tsy misy ilantsika zany raha tsy ataontsika izany ary tsy ataontsika koa zany raha tsy efa lasa fanambarana fa tsy fahalalana fotsiny raha ty alalany marina nareo hitako ankehitriny tsy haiko betsaka loatra ny vona ho atsika afaka mandrianareo andro rapitso maraina rapitso alina sabotsy ihany koa afaka mijery amin'ny tele nareo isan'andro sy ny amin'ny herinandro afaka mihaino mpitoro tenitelo afaka koa nareo ny andalana odieny afaka makany am-piangonana ny lady maraina mandre olo-kafa ihany koa de mandefa ny radio anao zany hoe tena manerana ny toerana rehetra tena voatalo loatra sika raha ny zavatra vonina ho atsika am'izao fa ny andalana mila tena miazona zavatra ely sika mba ilazana hoe zany ka fanambarana za mampianatra ny fitiavan'Andriamanitra ny tenako eritaona manontolo de te hiteny anareo an'izao tena fanambarana ho any hoe ny devolika tsy mahavita manala zavatra amiko zany mihitsy ary nanampy amin'ny fiainako isan'andro zany manampy tsy hanamelo tena zany rehefa manota manampy tsy andany andro amin'ny fanamelohan-teny zany manampy nanako fahatokiny zany manampy zany rehefa mandalo tafiotra tsy nampoizina na koa fitsapana na fanenjehana zay mety tsy takako amin'ny fiainako tsy voatery atakatra ny zavatra rehetra satria haiko fa ty izy ary manome anareo zany ohatra fa tena manana maso sika eto ambony eto fa ny fomba tokana hidinany eto de rehefa mandany fotoana kokoa sika ny am'ireo zavatra tsirairay tsy mampaniny zany hoe manana ny baibolinao voatsipika mavokely manga mena mavo zany tsy midika hoe aitsika zany satria efa voalokotsika daholo hitanareo melohana kristiana feno fanahy masina za tsy mba nanoratra tamin'ny baiboliko zany azonareo tena masina loatra zany anoratra eo zany hoy fa tsy haiko aloha fa tsy nanao zany taloha de hitanareo rehefa tafitra tamin'ny teny sy finoana reo fiangonana izay ny fokokoa de ndrehetra nanoratra teo baiboly daholo de hitanareo fa tena tsy mba ho tsara koa zany azonareo tena hoe arak'izay voalokonao eo rehefa hoe be loko be de afaka nanoratra anao tokoa ianao de manisy kitana sy tsipika vita de hitanareo ianao zany tonga amin'ny atepoko hoe rehefa manokatra zany ianao de manantena fa mba ho hitan'ny olona eo akaikinao eo zany na rehefa miteny le paster hoe sokafy ary le tokotako zao de manokatra ianao de tonga de mahita lay hoe oho wow efa haiko ino hitanareo sika tsy mba mahay nininy zany raha tsy efa manaiko hoe tsy mahaika aitsika fa tena mahonena angeny akeliny aitsika de hitako hoe mila miazony zany sika mandra-pianalatsika lay zavatra tsy mety ao amin'ny fiainatsika ao satria hoe Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana
na koa izay miasa saina rehetra fa anome anareo fitsaharana ary izy hoe ny etako ange de maivana sy mora entiny tsy tokony hitarika antena antsika eny sika isan'andro anao zay zara fa ivelomana fotsiny de mba manipy fotoana kely am'izay mikikika mafy amintsika eny fa betsaka ny olona zay tsy mba mankafy ny fiainany ary haiko zany satria zany ataloha tena nareo efa nylalovako zany ary tena sahirana zany fialatsiniko tamin'ny zavadrehetra tena za tena sahirana be za zao sahirana be tena sahirana tsy misy olona sahirana tahaka azy aho fa misy olona miara tonga saina amiko ve hoe raha tena sahirana tahaka izany tokoa sika tsy adalan'ny fahasairanana zany fa niza sahirana azonareo ve tsy adsony devoly akory azy zany satria isika manana fahefana sery aminy raha izy no mifeny fiainantsika de satria nometsika azy tena malina mampampianatrany mijery ny famalian'ny olona rehefa manao zay andraisany andraikitra ianao toy ireny hoe rehefa mitenindreny ianao hoe tena asany devoly zany re olona fataitra daholo ny olona raha vao mandray hoe devoly zany ndao toky an'Andriamanitra fa nome fahagagana antsika izy sika zao nome vokatra maimaimpona rehefa mifarana amin'ny fotoana zany hoe ny kristianina lasa maheritreritra rehefa manome zavatra maimaimpona ianao zany ka tena maheritreritra zay saika efa tsy nanome zavatra maimaimpona ntsony satria lasa maheritreritra ny olona fa reo ianao izao zany zao de olana ray ary andraikitra no mamahany zany sika tena miaina amin'ny fiarahamonina zay tsy mba te handray andraikitra amin'ny zavatra mihitsy ankehitriny ary tena miteraka olana goavana amin'ny filatsahany moraly zay iainantsika zany fa mila tena maniry ny andray andraikitra sika ka za zany tena momba lay hoe ahoana no ampiasaina fotoana amin'ny fahendrena afaka mampiasa zao afatra zao fa raha tsy tianareo zany de hitory amin'ny tenako ihany androany ary Andriamanitra mitady antsika amin'ny votsara tia mba hanana zavatra izay maharitra sika zavatra izay hitoetra ny tsirairay avy rehefa tapitra ny fotoananao eto afaka mametraka lova ianao ary tena andraikitra ao no manao an'izany satria misy ilay taranaka aoriana zay ho avy zay mba mila zay navelanao raha tianao mba hiainany fiainany ara-dalàna koa izy ireny amen